Androany kosa dia nanateraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny solotenan'ny mpiasa avy amin'ny orinasa Sirama niaraka tamin'ny kaomisionina parlemantera misahana ny fanadihadihana eo anivon'ny CST fotoana izay nilazan'izy ireo moa ny zava-misy momba ny orinasa Sirama. Miantso ny tokony andraisan'ny fanjakana andraikitra ary mitaky ny tokony ampodinana ny orinasa Sirama ny mpiasa eo anivon'ity orinasa ity. Nambarana ny solotenan'izy ireo nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety Androany teny Nosy fa maino anatin'ny tsy fahampiana tanteraka izy ireo ary zara raha mandray fanampiana R2,00 isaky ny efa-bolana. Le tena amin'ilay hoe tsy fandraisan-karama, tsy fampantarana ny vaovao zava-misy le mpiasa ny ohatrany atao hoe agnatin'ny tontolo manokana natokana petraka maizina tsisy zavatra fanjaka fa misy olona fotsiny ndray ampahany kely dia kely ilazana fa hoe miassurer karazana permanence zany napetraka miasa ao regny ihany no antenne le direction mahalala ny zava-misy nefa tsy mitatitra amin'ny akory ka eo zany le mpiasa mifampanontany tena kanefa ankilan'izay indray ny solotenan'le mpiasa tsy mitsahatra mitady ino no tokony tongavana, ino no tokony afahana miala amin'ny olona, mandeha l'inspecteur de travail, mandeha amin'ny chef de région, mandeha amin'ny chef district, jusqu'à amin'ny ministère concerné jiaby hatrany amin'ny présidence lazay koa nanomboka 2009 niditra ny 1er décembre 2009 jusqu'à ty Androany ny magaganay aiza le fanjakana, aiza le mpitantana Sirama tsy namaha olana ho avy efatra taona izay zao. Ny voameran'ny parlemantera misahana ny fanadihadihana ny raharaha Sirama eo anivon'ny CST dia nanamafy fa mijery akaiky ny olana ary efa manana ny valin'ny fanadihadihana amin'izao fotoana izao. Ny andraikitry ny commission d'enquête moa dia ny hoe jery ino ny olana fa koa dia hoe anamafy ny fomba rehetra ahafahana manokatra an'io. Dia aminay zany dia efa teo amin'ny dépouillement des offres ny Sirama tao ny conseil d'administration Sirama dia nisakanana le izy dia zay hoe zay manao tous les moyens zegny hery anananay mba anokafana an'le orinasa zay zany mitanjo fantatra izany misakana an'io fa mbola ho avy ny fotoana amoahana ny résultat ny enquête. Araka ny fantatra dia izy ny tatitra izay ataon'ny voamera misahana ny fanadihadihana ny raharaha Sirama amin'ireo bromaharitra eo anivon'ny CST ary aorian'izay no amoahan'izy ireo ny valin'ny fanadihadihana izay notanterahan'izy ireo nanomboka ny volana Novambra 2024.